vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra koa satria tonga mony fotoana izay ahafahantsika indray mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka zao dia miaravantsika tsirairay avy aty tokantrano aty manaraka an'izao fandaharana izao raha mety ianao dia anomana ny fo mampanahitsika isika mialohan'ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra rehefa avy eo ny ten'Andriamanitra rehefa avy eo ndao ataontsika ilay hira hoe anao ny saotra heram-po anao ray masina ataontsika mifotsika rehetrarehetra zany hira izany raha mety ianao ao amin'ny tokantranonao ao ndao tsika hitsangana somary akimpomoramora ny masonao asany rato ny tananao saintsaino ny fahasoavana marobe izay nomen'Andriamanitra anao tamin'ity fotoana androany ity saotra heram-po anao riray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanaka averitsika ihany saotra heram-po anao riray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanaka malemi signarena uanimatra vani aini nunafu miu fawamieri fawa inieri malemi signarena uanimatra vani aini nunafu niuama raha mety ianao amin'izao fotoan'izao akipio ny masonao zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny isany velona dia mbola misy azo antenainany aminy matoa ianao mbola isan'ny olombelona androany afaka mifandray amin'Andriamanitra afaka miresaka amin'Andriamanitra dia mbola misy azo antenainany fiainanao na inona ady na inona olana misy azo antenainany fiainanao ndaontsika hivavaka amin'izao fotoan'izao isaorantsika n'Andriamanitra ny fotoana ny tombonandro izay nomeny antsika satranao manokana zahay tompo androany nomenao fotoana afaka mifandray aminao afaka miresaka aminao ianao tokoa ilay Andriamanitra ny fahasoavana Andriamanitra ny famindram-po ary ny famindram-ponao no tsy nahalanyriatra anay izany famindram-ponao izany no manaraka anay isan'andro amin'ny andro rehetrarehetra iainanay satranao manokana zay tompo tsy takatry ny sainay ny fitiavanao anay ny fitondranao ny fitantananao izay tsy nalanyritra anay
misaotra tompo nomenao fofinaina izahay, nomenao fahasalamana izay mety misy ihany ny ao anatin'ny tsy fahasalamana fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay dia isaoranay ianao zany a, ankasitrahanay ianao zany rehetra zany satria ianao ny malala ny hevitra heverana anay a, dia ny hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ary hanome anay fanantenanany amin'ny farany zany. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetrarehetra Jesosy a, tsara loatra ianao tompo, tsara loatra ianao Jesosy, saotra indrindra tompo fa tsara indrindra ianao. Hoany manitra fa ny ainy nona fo ny hoa fa ho aminy miery fa ho aminy miery hoany male sy ny arena ho any manitra hoany manitra fa ny ainy nona fo ny hoanao. Zavatra mahafinaritra ry hava malala dia zao hoe mihaino antsika ny Andriamanitritsika. Naizanaiza iangonandronany telo amin'ny anarako izy dia eo afofoana izy efa entony tompo a fa omentsika lalana izy hiasa mahery eo amin'ny fiainanao, omentsika lalana izy hiditra antsehatra eo amin'ny fiainanao, hiditra ao anatin'ny fonao a. Ny Baiboly dia milaza hoe indro aho eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko izy izy dia hiditra ho aminy aho. Ao anatin'ity hira anankiray ity ny zavatra inona sy antenaina dia ho tafakambana amin'Andriamanitra ianao, ho tafaray amin'Andriamanitra ianao. Ataontsika ihany le hira hoe ento aho anilanao a, hitoetra eo mandrakizay. Ataontsika amin'ny falamivavaka tsara zany hira izany. Afaka manakipy ny masonao ihany ianao a, tazony ny fifantohanao. Ento aho anilanao, toetreo mandraky zay. Terenao amin'i Jesosy, onenanao ny fiainako hoe ny fiainako, andreanao afasakaizana, ianao no fanire tokana tsy mafo, tsisy afaka ka ny toeranao, sy hanome ny afompitiavanao, sy hanome ny afompitiavanao, toro ilalanao hito ao anilanao. Raha mety ianao dia ataovy ambony tsara ny tananao, sakafo ho an'i Jesosy ny fonao. Ianao milay, ianao miriny foko, ianao milay, tari wahitanao, ianao nilaiko, ianao niriny foko, ianao milay, ianao miriny foko, ianao milay, tari wahitanao. Ivavakitsika amin'izao fotoana izao a, hiteny amin'i Jesosy ianao hoe mila anao indray atompo androany,
andray amin'ny tanana ny fiainako. Mila anao indray a Jesosy androany hitaridalana ho amin'ny marina rehetra iantsoanao zay tompo amin'izao fotoan'izao a. Mila anao tokoa zay Jesosy, naiza tany ale na inona zavatra ataonay indrindra ao anatin'izao fotoan'izao. Mila anao a Jesosy a, mila anao a tompo, mihaino mivavaka sandratra eto indray. Afaliana ho anay Jesosy izany hoe mampandroso anao ao anatin'ny fonay, manome anao alalana hiasa eo amin'ny fiainanay, manome anao sehatra eo amin'ny fiainanay amin'ny zavatra rehetra ataonay tompo. Zava-poana ny fotoananay eto raha tsy eto ianao a, raha tsy miasa eto ianao. Sokafanay midanadana ho anao ny varavaran'ny fonay androany, hidiranao an-tsehatra hiasanao, anafahanao ny voafatotra sahady, anasitrananao ny marary sahady. Za mino Jesosy ao anatin'izao vavaka zao dia efa hisy fiovana ny isam-batan'olona, ny tsirairay avy. Mena ialalana eto ianao tompo a, mena ialalana eto ianao Jesosy a. Anao zay tianao atao eto indray androany, anao zay tianao atao eto indray androany. Hiasa mahery, anafaka na eto, anasitrana na eto ianao tompo. Lehibe loatra ianao, rehefa eo ianao naiza itoeran'ny fanany tompo ho ny voalazan'ny teninao dia itoeran'ny fanafahana. Mino zay fa any anatin'ny tokantrano, any anatin'ny isam-batan'olona, any anatin'ny tsirairay avy any dia manomboka misy fanafahana. Hiasa ianao Jesosy eo, mena ialalana hiasa mahery ianao Jesosy, mena ialalana hiditra ny sehatra ianao. Yanao mila yanao miri ni fuku yanao mila tariwa itana tariwa itana tariwa itana. Ya, tonga ao anatin'ny fotoana zay andrenesantsika ny taridalana avy amin'ny tompo, ny afatra avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tsika avy amin'Andriamanitra. Dao raisitsika pity hafatanana ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao a. Eny ary dia miarabantsika hatrany a, manonona ny fiatanan'ny tompo amintsika mianakavy. Hitady hitanao any ny tompo ary andray zavatra andrainy ianao a amin'ity an'ity a ao anatin'ny fampianarana. Melohan'ny dirantsika ao anatin'ny vavaka sy ny afatra dia ataontsika le hira mahafinaritra be manao hoe teo afakota va ianao. Ataontsika mifotsika rehetra zay. Afakuta vaiana Bisera mira Awamira Sitaka uvanu levuninuta Magadani Visieri Eriba uvawamira Izanakuze Eliapi Anadiwana de la Sarudidi Teambus tambriaka Teambus itzani leaka Misera mira, awamira, waviare va uafaka, magadani erina,
misieri eri bau amira musana kuti eri api anati wanau deraya sarubini. Fotsika anjopika vayanao fotsika anjopika vayanao misery amira ao amira rano velona anadio otanao anadio ny otanao magadany erinira misieri eri baobao amira izanako vany anompolay mpanjakanao maninao vanompolay mpanjakanao misery amira ao amira ola fiberana mafinaritra ianao magadany erinira misieri eri baobao amira izanakuti Eliabu Anabi wanao de la salumi misieri eri baobao amira Eliabu Anabi wanao de la salumi ya isoratsika ny tompo izany hira somary mentanetana izany ilaina ihany ny raha mba mihetsiketsika ohatr'izany satria miamamiry firy ny ririnina ankehitriny na amin'izao maraindraina zay iarahano aminay zao na ny arivariva de mba ilaina mba mihetsiketsika kely ny vatanao mitera ny tompo manome voninahitra azy vavakantsika tompoko ho an'ny afatry ny tompo samy mivavaka tonga indray ny fotoana zay fanay mandray ny terinao tompo inoko fa efa manana zavatra ho alahatra ho an'ny vahoakanao ianao manakolazayna ary manakotenenina amin'izy ireo isan'andro ianao tsy mitsaritra zay tompo no miantoraka eo anatrianao miandrandra ny teninao takany Davida zay nilaza manao hoe fonombola vao nangirany ratsy ny andro de efa miteninao no andrasanay mpianaro izay toroindray izay ho anay mpanompon'Andriamanitra de omeo anay hatrany hatrano ny fanambarana mba ahafahanay mampianatra ny olonao ny sitraponao sokafa masom-panandy tsiraray avy Andriamanitra ny anatin'ny fony ihany isokatsokatra mba ahafahany mandray ny teninao miraikitra n'izany teninao zany ao anatin'ny fony mba ahafahany miaina amin'ny fahamarinana miaina amin'ny fahamasinana mba tsy anontany aminao ihany keo da io ny fotoana rehetra ray hatrany amin'ny fiandohany ka hatrany amin'ny fiafarany hoeniky ny fanatrehanao hatrany hatrany mankasihitra ka andrindra tompo alleluia amen milohany tena andraisantsika ny afatra fitesitsika ty raha foy kely ty any Jesosy ao kipinao masonao de azonao velarina ny tananao de lazao amin'ny vavanao hoe anao a Jesosy miary ilazysika rehetra hoe ani Jesosy ari Jesosy
Jesús Hari Jesús Katsika mafimafy Jesus azo toerana ary tompoko hianatra zavatra anankiray tsika androany zay inoko fa tena ilaina eo amin'ny tontolo ny fanompoana ny tompo maro amintsika mantsy no nampianarina tany amin'ny toeram-pivavahana misy atsika hoe rehefa mivavaka dia mangatà mba hirotsaka ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra, mba hiposaka aminao ny voninahitr'Andriamanitra, mba hanenika anao ny voninahitr'Andriamanitra, ary tena tsara zany vavaka zany fa ny fanontaniana mipetraka zay ho valintsika androany zany hoe somary mendrika fanontaniana zany ty fampianarana androany ty dia hoe inona ny vokatra hoentina zay voninahitr'Andriamanitra zay rehefa miposaka eo aminao izy satria izao no nampianarana atsika hoe amizay dia feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ny endriko dia ny olona rehetra gaga dia na dia ataoko aza hoe tsy dia manana tsara tare loatra ianao dia saroma amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia lasa mateo ty lasa mahita fity aman'olona marina avokoa zany rehetrarehetra zany fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny vokatra hoentina zay voninahitr'Andriamanitra izay rehefa miposaka eo aminao izy ao anatin'ity fampianarana ity no atakaranao azy ao anatin'ny fotoana foy no anambarako aminao amin'izany rehetrarehetra zany Romanina 3 no vakintsika dia eo amin'ny 7:20 Romanina 3 dia amin'ny 7:20 sy ny 4:20 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa marinina maimaim-poana noho ny amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Avadikisika ry amin'ny Genesis 3:13 eo amin'ny 9:20 hatrany amin'ny 9:20 toy izao mivaka teny amin'ary Jesosy aroa Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao aho fa ho kosa Jehova izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao fa hiantra zehitrako aho ary amindra fo amin'izay amindrako fo fa ho kosa izy tsy mahazo mahita nitavako ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona dia ho Jehova indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambony ny aram-bato ianao koa raha mandalo ny voninahitro dia ataoko eo antsefatsefaky ny aram-bato ianao ao antsefaky ny aram-bato ianao ka ho saronako ny tanako ianao mandra-pandaloko dia anaisotra amin'ny tanako aho ka hita ny voako ianao fa mitavako tsy ho hita eny ary averiko ihany hoe
rehefa meny ten'andriamanitra dia mila fahalinana, mila fifantohana fa amin'ny fotoana tsy tena mifantoka ianao fa misy zavatra mahalasa ny sainao. Tena dia zava-dehibe aminao ara le meny ten'andriamanitra rehefa nanokana fotoana ianao dia misy fotoana reseny ny devoly ianao dia alokalofany eo ny masonao dia lasa te atory ianao. Dia hitanareo tsisy nininona voaray rehefa avy eo dia zay ho any olana kristianina amin'izao vanim-potoana izao mody ohatrany hoe mafahanafany eo dia ohatrany matsapatsapa ohatrany karisma kely eo dia mieritreritra fa ao tsara ny ara-panahy fa azadino ry havana fa ny tena fahalalantsika ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra ary fahaizantsika mitroka le ery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tena zava-dehibe zany. Ary zay no mahatonga antsika ho kristianina matanjaka, kristianina afaka miatrika ny zava-misy rehetra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fanontaniana-petraka ao anatin'ny ity fampianarana androany ity dia hoe inona ny vokatra hoentin'ny voninahitr'Andriamanitra rehefa manomboka miposaka eo aminao izy. Ry havana malala, veriko ihany hoe tsy misy tsy maniry an'izany hoe mba hiposahan'ny voninahitr'Andriamanitra ary na i Mosesy ary ao amin'ny toko 7:30 ao rehefa nandeha naka an'ilay fanekena tany an-tendrombohitra Sinay izy dia nijanona teo anatrehan'i Jehova tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tao zany nandritra ny 70 andro sy 70 alina. Dia ambara amin'ny baiboly fa tena namirapiratra ny hoditry ny tavany any amin'ny 9:30 any ka lasa mitahotra azy ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely koa moa manamanana ny fahotany zay, manamanana ny fahalemeny zay. Dia zao foana hitany tava Mosesy namirapiratra izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tany amin'ny tendrombohitra Sinay tany dia tsy zakany zareo le izy dia natahotra izy. Satria inona ny antony? Rehefa nitoetra ela teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Mosesy dia nitarafy ny famirapiratany fahazavany sy ny fahatsaran'Andriamanitra izy. Dia inona ny zavatra misy? Ny zanak'Israely nefany dia mahatsapa hoe mbola manota, mbola miaina amin'ny fahalemena, miaina amin'ny fahazarany ratsy, miaina amina tsy fahataterahana dia tsy zakany nahita n'ilay voninahitr'Andriamanitra. Ary zay mihitsy ny zavatra tena tiako hazavaina androany eo amin'ny teboka voalohany. Inona no zavatra hoentin'izay voninahitr'Andriamanitra zay? Ray amantsika dia mieritreritra hoe ary io tonga dia miposaka fotsiny io dia tonga dia mamirapiratra ianao fa tsy zay no izy. Andetoko eo amina trano anankiray ianao, zay zao atao amin'ity studio ty dia misy jiro be dehibe ireo, projecteur, lampe, tsy haiko ina koa ny azo ilazana azy, dia mitaratra anay le izy amin'ny fotoana mamirapiratra ny taratra ny fahazavana jiro anankiray. Dia ny zavatra tena asehony aminao dia zao, raha ohatra hoe misy petipetiny eny amin'ny fitafianao eny na misy loto, tonga dia asehony aminao hoe maloto ny akanjonao. Fa andeha tokony hoe maizimaizina ny jiro ato na maloto ary ny fitafiako dia tsy fantatra hoe tena maloto fotriny hoe mbola madio ihany. Zay ry havana ny zavatra hoentin'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana irinao ny posahan'izay voninahitr'Andriamanitra zay. Dia ny zavatra asehony ianao voalohany dia asehony fa mbola misy petipetiny eny aminao eny, mbola misy fahalemena eny aminao eny, mbola misy tsy fahataterahana eny aminao ary misy loto. Zay mahatonga an'le hoe isika ireo te samy te hatsapan'izany hoe voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra tsy haijereny, fa tsy avelan'Andriamanitra hiposaka any aminao zany satria tsy ho zakanao raha toka mitaratra anao. Satria ianao mahalala ny fahalemena ao aminao, ianao dia mahalala ny mbola tsy fataterahanao. Noho izany tsy avelan'Andriamanitra hiposaka any aminao zay le famirapiratany voninahiny tanteraka izay, fa zay zakan'le fahamasinanao ihany, zakan'le fitondrantenanao ihany no voninahitr'Andriamanitra miposaka any aminao. Averiko indray mandeha mifanazavana mba hampazava azy tsara. Amin'ny fotoana irinao zay voninahitr'Andriamanitra zay hiposaka aminao, ny sary asehony aminao voalohany dia ny fahalotonao, ny tsy fataterahanao, ny fahalemenao. Manamarika an'izany atao amin'ny Isaia toko 9, avadikitsika kely ny baiboly satria mianatra moa zantsika dia. Isaia toko 9 vakiko amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy: tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana
avo sy manerinerina ary nebanebanakanjo ny mahafeniny tempoly. Ny serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy, ny ronana ronany tavany, ny ronana ronany tongony ary ny ronany dinany. Ary nanandro izany feony izy ka nifamaly hoe masina 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 Jehovah tompony maro, eniky ny voninany ny tany rehetra. Dia niororo ny fanambany tokoa nananoho ny amin'ny feoan'ireo nanandratra ny feoany ary feno setroka ny trano. Ary hoy izao Isaia eto no miteny, inona ny zavatra hitan'ny Isaia? Hoy izy manao hoe lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra ny toerako, fa ny mpanjaka de Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Dia nidina nanantona azy serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy eo amin'ny altara. Dia natehiny tamin'ny vavako zany ary hoy izy, io no rehefa mitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ry havana malala zay manaraka ity fotoana ity sy izao afatra izao, inona ny zavatra misy tamin'ity tenin'Andriamanitra ity Isaia toko fahenina ity? Tena hita fahitana Isaia mpaminany. Inona ny zavatra hitany? Ny famirapiratany voninahitry ny tompo no hitany. Ao no zao ny Baiboly mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana avo izy sady manerinerina. Any amin'ny Apokalipsy dia izy hoe eo amin'ilay seza fiandrianana fotsy lehibe. Dia inona ny zavatra nitsanga? Ny ebanebanakanjo no Baiboly dia mameno ny tempoly. Enjany zany fahitany zany andeha ataoko hoe manana fiangonana ngeza be anao, mpanompon'Andriamanitra isany, dia ao anatin'io fiangonanao io feno ny feno ny ina moa zany ebanebanakanjon'Andriamanitra. Zava-dehibe zany zany hoe le morotongotra akanjon'Andriamanitra mameno ny fiangonana ray manontolo. Dia teo ny serafima ao Baiboly tsy fantatra loatra ny isany fa maromaro. Serafima ny deran'Andriamanitra miaraka amin'ny elatra enina, ny anakiroa izy naronany tavany, ny ronana ronany tongony ary ny ronany dinany. Dia sady manidina izy no miteny manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Dia niororo fanambany tokoa nanao zany Baiboly noho ny amin'ny feoan'ireo serafima ireo. Zany no fiseho amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Fa inona ny zavatra tsapany Isaia tany aminy? Nefa Isaia mpaminany Isaia voafidin'Andriamanitra, lehilahy nampiasain'Andriamanitra io ary nitondra faminaniana fanambarana be dehibe mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany ho an'ny zanak'Israely. Fa vo nitarafo ny voninahitr'Andriamanitra izy dia izao noteneniny, lozako izy izy fa lehilahy malotomolotra maty aho sady ato amin'ny firenena malotomolotra misy aho. Fa ankehitriny ozy izy dia mahita ny tompo mahita ny mpanjaka de Jehovah tompony maro, tena tahotra no faty izy. Azaventsika ny Daniela toko 10 rehefa avy eo, fa iny izy natahotra iny to de hita ny lotony, hita ny faratsiny. Nidina avy any ny serafima anankiray miaraka amin'ny elany de naka vainafo tao anatin'ny altara, de netiny tamin'ny tandra iny de nakasiny tamin'ny vavany Isaia. Mazavay koa zay amin'ny tapany farany. Fa manazava aloha zany eto ny amin'ny hoe amin'ny fotoana voninahitry'Andriamanitra miposaka ao tokantranonao dia tokony ho tsapanao sy ny ankonanao fa mbola olombelona ihany ianao ary tsy mendrika atsika, tsy mendrika anao sy ny ankonanao, izaho sy ny ankonako. Izany hoe voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra, satria Andriamanitra riavana masina loatra, masina loatra izy. Ary tsika nefa miara-malala fa na dia manamasy tena isan'andro ary isika. Paoly apôstôly dia niteny mihitsy manao hoe tsy izay sitrako ozy izy no ataoko, fa ny tsy sitrako no ataoko. Dia tsy izany efa ozy izy manao an'ilay zavatra zay tsy sitrako, tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako. Noho izany tsy zany efa manao an'ilay izy fa misy zavatra mipetraka ao anatiny ao zay mahatonga azy latsaka ao anatiny zay faratsiana izay. Ary eo indrindra ny vavaka ao ataontsika rehefa avy eo. Ianao maniry hiposahan'ny voninahitr'Andriamanitra, aza adiny tompoko, fa amin'ny fotoana miposaka eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tsapanao fa olombelona ihany ianao, ho tsapanao ihany fa tsinitsininy ianao. Ohatr'izany koa zao Mosesy, nisy fotoana izy niandro ny ondro ny rafozany dia tonga tao tendrombohitra Horeba dia nahita roimemy anankiray, dia io roimemy io mirehatra
gagy Mosesy hoe fa izy zany nandrehatra am'ty nefa za rery miandrondry aty fa hoana ny rejetra ho azy fotsiny mitony roy memy tony de izy andeha hijery an'iny roy memy iny misy feo voaka avy ao anatin'le roy memy esory am'tongotrao izy ny kapanao fa tany masony io janonanao io taitry Mosesy jereny any koa le roy memy tsy mety levona nefa le afo midedadeda fahitany zany ary tsy iza no miteny tao anatin'le roy memy fa Jehovah Andriamanitra de tao anatin'io fahitana io no nitenenan'i Jehovah tamin'ny Mosesy hoe ianao no irahako a amoaka ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egypta fa hitako loatra ny fahoriany a reko ny fitarainany a fantatro ny alahelony a hidina azy ao de amonjy azy ary amin'ny alalanao ro Mosesy no amonjeko ny zanak'Israely fa ozy Mosesy Jehovah o zany e olona miadam-teny zany e badalela votsavavy ary hatrany aloha ka hatramin'ny androany de tena tsy mba mahay mandaha-teny zany a ny zavatra tsapa Mosesy to de ny faiblesseny ny fahalemeny vo mitarafa ny voninahitr'Andriamanitra izy amin'ny fotoana tsapanao fa tsinitsininy ianao manoloana ny voninahitr'Andriamanitra jeretsika eo amin'ny teboka faharoa ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa androany ho angatantsika ny voninahitr'Andriamanitra hidina amintsika tsisy maharatsy an'izany ara-baiboly tsara zany satria Mosesy ary nangataka an'izany hoe mba hampahita ny voninahitra ao Andriamanitra ary Andriamanitra de niteny tamin'ny mihitsy manao hoe alao ara ozy izy fa ampandalo ny fahatsarako rehetra ampandalo ny fahatsarako rehetra aminao a misy toerany atao anilako izy izy de ho apetraka eo ianao eo tsefatsefaky ny aram-bato de zao tsy afaka mahita mitavaka ianao fa tsy misy olona mahita mitavaka ka ho velona tsy zaka amin'ny olombelona tsotra ry havana zany hoe voninahitra Andriamanitra miseho aminao mba mandinidiny ihany mo anareo mahita fahitana lavy reto hoe za nahita an' Jehovah nefa ianao sady tsy torana tsy megoaka fa de fampiresaka o de misy fianakaviana tena nyresaka ohatr'izany mihitsy a de fampiresaka tamy za pastera ozy izy de tena misaotra ny tompo fa mamanga isakariva ny tompo Andriamanitra ao a any an-tsaiko any fa mbola tsy namaly a fa ahoana ho a de ina ho any ataon'ny tompo ao aminao inona ny ataony de miresaka zay de pastera de tena manoro hevitra anahy izy nazavaiko azy ara-tsoratra masina zany hoe mahita an'Andriamanitra zany na mahita an' Jesosy tsy zaka ny maso jereny io ry havana afa Jesosy le tonga olombelona tety ambony tany niaraka tamin'ny apôstôly fa afa izy eo amin'ny voninahiny tsy azonao jerena amin'ny masony nofo zany io fa tonga de na ianao torana mitsirara amin'ny tany na to de ritra daoly ny ereo anatinao de sady mivalo arika ianao nyreraka tanteraka no tsy mahatraka tsony ohatr'izany zao Daniel ao amin'ny toko 10 mahita ny voninahitra Jesosy izy inona ny zavatra hitany lehilahy zay mamirapiratra tahaka ny krizolita ozy izy ny vatany misy fisikinam-bolamena volamena mamirapiratra be ny endriny vo nahitan'iny Daniel tonga de ny akohaka tamin'ny tany de tsisy hery tavela tsony ozy izy tao anatiko fa tena tonga de fa tao izy de ny akohaka tao ohatr'izany koa Ezekely nahita ny voninahitr'Andriamanitra tonga de ny akohaka ny tsirara tamin'ny tany satria tsy zaka nyty maso maha-olombelona atsika ty ty vatatsika ty ry havana tsika ny nateraka tamin'io te ary mety hiteny indray ianao hoe tsika indray ny pastera efa nateraka indray mariny zany efa navaozina ninana ny ina moa efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra efa navaozina indray efa nandray ny famonjena mariny zany nandray ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika fa azadilo fa mbola fehezany fahalemena ihany ianao noho izany aza maika fotsiny amin'le hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra de zay fotsiny fa inona le vokatra hoentin'izay amin'ny fotoana tarafin'izay voninahitr'Andriamanitra zay ianao tsapanao fampanota marina zay tena Andriamanitra zay maromaro ny tantarana sehoko taminao teo de ahoana ozy izy le tena Andriamanitra mivakitsika atao amin'ny Romanina toko 9:7-20 dio le tena Andriamanitra hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra ary zay ny nampiala ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny andro ny Adama sy Eva le voninahitr'Andriamanitra nandrakotra azy ny olombelona tsy nanao fitafiana tamin'izany tsy manao akanjo ohatranazo ao ohatrany reto mpiara-miasa amiko reto ohatranao any atokantrano any tsy nanao an'izany izy fa inona ny nandrakotra azy voninahitr'Andriamanitra fa vo nanota izy vo nanota ny zanak'olombelona tonga de niala le voninahitr'Andriamanitra to de nitanjaka izy de lasa nandraitra ravina viavy izy de hitan'ny tompo fa tsy mety le ravina viavy fa mety sady mikasosoka no mora rovotra kely de namony biby izy de inody biby iny no nanaovany zanak'olombelona zany hoe blouson cuir zany
Jehovah nanao azy voalohany ho an'ny zanak'olombelona. Inona moa ny tian'Andriamanitra ao atao amin'izay? Satria efa niala le voninahitr'Andriamanitra tany amin'ny androny Adamaseva, de norakofan'Andriamanitra an'izay aloha izy mba tsy hisehoany fitanjahana, fa ty amin'ny andron' Jesosy Kristy de te amerina an'izay voninahitr'Andriamanitra izay, Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Kanefa raha mbola misy fahotana, mbola misy fahalemena, tsy tena miposaka aminao zay voninahitr'Andriamanitra zay. Zay no natonga amin'ny Mosesy tsy afaka nahita ny tavan'Andriamanitra, satria olombelona mbola manana tsy fataterahany, manana fahalemena. Fa inona ny zavatra hitany? Hoy Baiboly hoe andalo aho Jehova de nivoako no hitanao. Zany hoe apahany ihany arak'izay zakany fahamasinan'ny Mosesy no naseho an'Andriamanitra azy. Nefa zany Mosesy zany ene, raha mamaky an'io toko 7:30 tsika amin'le Genesis, de zao fanaon'ny Mosesy ny militra ao amin'ny tranon'ilay fionana, de miresaka amin'Andriamanitra, mivavaka, manolo tena, manamboatra ny fiainana. Kanefa tsy afaka nahita ny tavan'Andriamanitra izy fa nivoany, zany hoe ny lamosin'Andriamanitra no hitany. Apahany amin'ny voninahitr'Andriamanitra ihany zany no azo naseho azy. Zay no midika fa ianao mangataka amin'ny voninahitr'Andriamanitra lava io, nefa ianao tena ohatranazy ao za de mahita hoe misy mpanompon'Andriamanitra ane samy mpitory filazantsara ihany ohatranay zao, fa saingy rehefa mandeha mitory filazantsara izy tsy tôbilina tsony nandehanany fa efa helikoptera. Ary toeram-piangonana misy azy vomaly any na tsy aro an'izay tao anatin'ny vondrom-bavaka zay nitateranay tao anatin'ny tokantrano. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray mpitondra taksi ny asany tamin'ny voalohany, ary mpitondra taksi reraka, fa natsoan'Andriamanitra izy de nanolo tena de nanamboatra ny fiainany. Am'izao tsika miteny zao a, rehefa manatanteraka fotoam-bavaka io mpanompon'Andriamanitra io, 2 kilometra ny alavan'ny fiangonany, 2 kilometra zany hoe alahatra ny sezany amin'ny 2 kilometra. De alay fisaritsaina fotsiny hoe eo zany ianao eo amin'io plasinao io mametraka seza voalohany de any amin'ny 2 kilometra ny farany, fa tonga de tsy tazanao tsony ny lohan'olona any amin'ny farany any. Enonareo ty manao fanalitra ry zareo, manao fiaraha-miasa amin'Andriamanitra ny fiangonany, semi-remorque 740 no mitondra ny vola, zany hoe leo fofom-bola hatramin'ny mpanisa vola ny komity, leo fofom-bola. De misy taona tsy voaisa tsony fa to de fa hoe alao aloha fa reraka manisa vola. Taitaitra ery zao ny pastera maheno an'izany hoe raha mba ty aminay zany, fa io ry havana miankina amin'ny fanoloran-tenanao, miankina amin'ny fanamboaranao ny fiainanao. Fa za maheno an'izany hoe misy mpanompon'Andriamanitra ohatran'izany, manana ny bankiny manokana ry zareo, bankiny manokana, manana ny toerany manokana mihitsy, de pile dôle no mipetraka amin'ilay tanàna. Mahafinaritra ny ry havana zany. Ohatra hoe mandeha mitety firenena izy de atrehana filoham-pirenena ny croisade zay ataony. Efa tena rakotra voninahitr'Andriamanitra ny ry havana ny olona ohatrany. Ary zany mpanompon'Andriamanitra zany zay niainga tamin'ny fisoferana taksi, ary le taksi koa reraka. Fa tsy zany tsony izy zao, raha mandeha tôbila izy to de amin'ny tôbila mitovitovy qualité amina tôbily ny filoham-pirenena ny tôbiliny. Tsy olana amin'izany no mividy avion na de androany ary arak'izay tiany, satria na ny antony efa rakotra ny voninahitr'Andriamanitra le ministera sy le asa fanompoana misy azy. Aiza ho aizan'izany tsika ry havana. Za aloha maheno an'izany teo zay hoe anamafy ny fanoloran-tena koa, anamboatra ny fiainako miaraka amin'Andriamanitra. Izy koa tsy manamely tena manao hoe lavitry ny hafa ny kitairy paster eto Madagasikara, fa tsy ho tratrantsika mandrak'izay zany. Fa io miankina amin'ny fanamasinanao tena, miankina amin'ny fanoloranao tena, io ny teboka faharoa resahako aminao. Marina fa Isaia ty tena to de sady nanamely tena natahotra ny nangovotra hoe maty aho izy fa voninahitr'Andriamanitra ny hitako. Lozako fa lehilahy malotomolotra. Fa ianonareo ty tonga de fa nirahan'Andriamanitra lay serafima naka an'le vato mamay, lay vainafo natehaka tamin'ny olona. Zany hoe na de tsapanao ihany aza hoe olomeloko ianao, de Andriamanitra ry havana misisika izy mba haninona, mba hanadio anao, hanamboatra anao, hanamasina anao. Izy zany tsy hoe manameloko anao mialahy ianao eo amin'ny fanatrehako fa maty eo ianao, fa nirahan'lay serafima de tonga de nanadio any Isaia, natehaka tamin'ny molotra Isaia lay vainafo. Mahagaga hoe maninona tsy mahay molotra Isaia, fa tonga de ozy izy lay serafima voavela ny elokao, voavela ny elokao. Aza matahotra fa tsy ho faty anao fa efa voavela ny elokao. Tao arinan'iny de niteny tamin'ny Isaia reo serafima reo manao hoe iza no irako, iza no irakay.
ny feoan'i Jehovah ny teo ambavan'ilay serafima tena maly Isaia manao hoe inty aho irao aho satria nany antony efa voavela ny elony efa niala le karazana fahotana manameloka azy zay hita tamin'ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra raha takatra ao zany isan'andro ianao dia anamasina ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra ary ohatranay dia mba maniry tena ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny sehatra lehibe sy goavana ry avana an'izay mahatonga anay mahatoky amin'ny sehatra zay nametrahany tompo anay aloha amin'izao sehatra zao ary na dia misy prix tsy maintsy aloha ary vidiny tsy maintsy aloha dia tsy fitaraina no aseho anay am'le izy fa aseho anay le izy satria zay mbola maniry andeha lavitra amin'ny fampiponana to ohatr'izay koa ianao pino azavariana miteny manao hoe zay mbola pino hoe zay ara mbola sady tsy pendraikitra ny fahotanay mbola tena be dehibe mihitsy zay ve dia mbola sampitory teny zay ve dia mbo pendraikitra ohatrany tsy possible zany fa io arakaraky ny fahazotonao manolo tena miamanakaiky an'Andriamanitra zany Isaia zany eny nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba magaga mihitsy tamin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy eno igny age raha miverina tsika eo amin'ny tantaran'i Mosesy Andriamanitra nyseho tamin'ny famirapiratany voninahiny tao anatin'ilay fahitana teo amin'ny roa imemy nanda Mosesy ireo zay irahanao ka fa Jehovah mbola miinsista ihany mbola misisika ihany Jehovah hikarakara amin'ny Mosesy ozy izy mantsy Mosesy fa iza nefa nanao ny vavan'ny olona mo tsy za Jehovah va iza mahay mampajamba iza mahay mampamona iza mahay mampiteny iza mahay zavatra rehetra mo tsy za Jehovah va ary na dia niala ihany azy Mosesy ireo zay tenao irahana tompo dia mbola nisisika ihany Jehovah mikena fa mifidy any Arona Andriamanitra fa i Arona dia misolo vava amin'ny Mosesy fa Andriamanitra kosa nefany mametraka ny torolalina rehetra sy ny fanambarana ao amin'ny Mosesy zany hoe na dia manamelo tena ohatrany ahoany Mosesy tsy navelan'Andriamanitra hiala fa nampiasainy hatramin'ny farany ary jereo anie zavatra nataon'izany lehilahin'Andriamanitra goavany zany tamin'ny alalan'ny Mosesy ny sokafany ranomasina mena tamin'ny alalan'ny Mosesy sy ny fampiasan'Andriamanitra azy natonga ny Farao voady zamala mihitsy miaraka amin'ny Egyptianina ray manontolo ny amin'ireo loza 10 tao Egypta fa tsisy tsy niaika an'izany Mosesy zany hoe tena lehilahin'Andriamanitra goavany ity nona ny zanak'Israely izy no nivavaka dia napidina ny man'Andriamanitra te hinan-keny ireo noho ny amin'ny vavaka nataon'ny Mosesy sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra nanomezana an'ireo papelika ry havana malala ho faranako sady ny afatra aza manamelo tena hoe tena tsy mendrika marina kay te izaty aika tena mpanota raha mbola vonina iova ianao takeo ny voninahitr'Andriamanitra tedava ny voninahitr'Andriamanitra hiposaka eo aminao angatao ny voninahitr'Andriamanitra mba hamirapiratra eny aminao eny fa rehefa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra hoe miposaka aminao dia ao kotsapanao fa mbola olombelona ihany ianao no famandra manana ny tsy fahatanteranao manana ny fahalemenao dia amboary zay aza mionona fotsiny hoe io mba fahalemeko hoe fa iza moa nareo mitsara anay io iza moa nareo mipangapanga anay io fa nganareo olo marina nganareo tonga lafatra ekena tsy misy tonga lafatra fa zao rehefa voaray anao ny afatra amboary amin'izay ny fiainanao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amarana ko azy dia zao ahoana le ambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'le Romanina toko 9 teo ozy izy hoe fa samy efa nanota izy rehetra toko 7 azafady Romanina toko 7 andininy 7 dia ozy izy hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra andiny 7 nefa amarinina maimaim-pona noho ny amin'ny fahasoavany zay ao amin'ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy tatsika amin'izany ekena fa tsy manana ny voninahitr'Andriamanitra tsika satria samy nanota tsika rehetrarehetra fa ho baiboly amarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana noho ny amin'ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy anadio anao izy androany anovanao izy androany aza mialokaloka amin'io fahalemenao io tsy ho lasa lavitra mihitsy ianao raha zay foana ny resahanao manao hoe io moa samy manana fahalemeniko io moa samy manana fahazandratsany dia aza mialokaloka amin'izany fa manekeo diovy ny tompo androany ho amin'izay indrindra ny vavaka ao ataontsika amin'izao famaranana izao vavaksika mba manana faniriana iova fanontaniana apetrako farany amintsika dia zao ianao ve mba resy lahatra amin'io toetranao io toetranao io a za dia manontany tena amin'izany andro manalina hoe za ve mba afa-po amin'izao toetrako zao mba nontany olo ny akaikinao hoe le akaikinao io na vadinao io na zanakao ianao ve afa-po amin'ny toetranao hoe mba nontany io kely izy hoe afa-po ve olo izy tsisy na za pastery ty ary tsy haiko aloha zay efa mieritreritra amin'ny tena no tanteraka fa na za pastery ty tena eo anatren'Andriamanitra ny teny anako aminao ny reto zavatra resako reto fa manamboatra ny fiainako isan'andro vao manana fotoana malaladalaka dia mihidy amatrano ao amin'ny efitrano mangingina any amin'ny tsisy ankizy dia ao manamboatra ny fiainako tompo amboary
tefeo volavolao mbola misy andranday ianao ny ana de tena mifay nyrena sy tenana mbola misy olona maratra ihany eny indraindray ianao fa mandanjalanja mihitsy hoe tena misy taona ianao nyteny de aveo anao mialatsiny am'le olona eninao ihany hoe mbola misy zavatra tsy mety raha mijery zao ianao ka sendrotra hoe mijery nihiratra masotra ao lazay ny sasany mivandravandra ohatra de efa mahapetipetiny zany fa mila amboarina teo osasasany hoe za mihitsy no vandravandrany iny teo nefa ianao ohatra sendra nijery zavatra oatra zao de mba niaingy amin'ny masonao ohatra na misy fihetsika kely nataonao ohatra de tonga de fa tsy nahafaly ny sasany zany rehetrarehetra zany mila amboarina raha tianao hiposaka aminao ny voninahitran'Andriamanitra sy ny famirapiratany fahatsarana tapitra ny afatra ho an'Andriamanitra ny voninahitra vavakantsika tompoko manomboka androany de zao azafaly fotsiny mangataka ny voninahitr'Andriamanitra hiposaka eo aminao fa zao aoko fantatrao fa rehefa tarafy ny voninahitr'Andriamanitra ianao tsy maintsy isio ny loto rehetra de rehefa hitanao fa io le falemena io le fahazaran-dratsy de amboary zay fa za mitsodrano anao andeha lavitra miaraka amin'i Jesosy ianao ho ampiasain'Andriamanitra ianao tsy hijanona ho mpintsotro zany ianao raha lasa anabavy isany zay manaraka an'izao fampianarana zao fa ho ava fotoana ho ampiasain'Andriamanitra ianao takany mba ampiasany anay eny mihoatra noho izany azy ary zay koa mbola maniry mba ho ampiasainy mihoatra lavitra noho zay nampiasany anay ankehitriny tsangantsika tompoko no mavetesika le any amin'ny famaraparanana an'le hira ny pasteur Joselin manao hoe ka ny voninahitra ao mameno anay ataontsika ny fotsika rehetra izay hira izay velaro ny tananao de aza matahotra fa azo angatahana tsara ny fiposahana zany voninahitr'Andriamanitra azonao velarina ny tananao azavarim-bariana taovy zava-dehibe foana ny fotoana rehetra na hira fideranana vavaka natoroteny ka ny voninahitra ao mameno anay ka ny voninahitra mameno anay fatompiana sy Andriamanitra ka ny voninahitra ao mameno anay taovy amin'ny fonao rehetra ka ny voninahitra Andriamanitra tsy asitsika zava-maneno sandrato ny tananao ka ny voninahitra ao ka ny voninahitra mameno anay fatompiana sy Andriamanitra favaka aritsika amin'izao fotoana zao favaka ao ataontsika dia hisaotra ny tompo alohantsika samy misaotra ny tompo fa mampafantatra anao ireo zavatra mbola tsy takatra ao hatramin'izay izy mampafantatra anao ny fahamarinana izy mampafantatra anao ireo fahalalana tokony ananana izy mba tsy hahatonga anao hitopiteny fotsiny hoe efa olo-marina za efa tonga lafatra za tsy misy petipetiny zany za efa olom-baovao fa ianao mahalala tsara ny fitondrantenanao samy mivavaka tompo mankasitraka anao any amin'ny afatra ao izay nambara tamin'ity an'ity tompo randray dia manompo fotsiny izay ka manompo dia mieritreritra fa efa mety daholo ny zavatra rehetrarehetra efa tonga lafatra ny zavatra rehetrarehetra efa tsisy kianina tsony dia indraindray feno fanamarina teny zay mieritreritra fa efa masina efa madio anka ny fiainanay lasa mipanga ny hafa fotsiny hoe nianina tsy mety ny an'ny fiangonana ranona ohatra ny fiangonana sadasada maramara ny fiainan'ny vavaka riananary ohatra zao sao tompo mampafantatra anay ny momba anay ianao ary maneo aminay Andriamanitra ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao mankasitraka tompo fa tsara indrindra ianao tsara ianao sady panao ny tsara
velaro ny tananao am'izao fotoana zao a iaraka amin'ny pasteur rivotsika ao anatin'ity vavaka ty a angatao voninahitryandriamanitra hidinao aminao inona ny antony mba halalanao fa i mbola misy petipetina ihany ianao itoy amin'ny vavaka manaraka tsika orinan'izay ndao aloha hoentin'ny mpanompon'andriamanitra zay antom-bavaka zay a mangatany voninahitryandriamanitra saminy vavaka raha mbola mba maniry ianao a mbola andeha lavitra iova ary tianao mihitsy ho hita miariary ny tena mahizy ianao sy ny fomba fiainanao ny toe-ponao ny toe-tsainao mangatany voninahitryandriamanitra hita tiako ianao tena angataka ny voninahitryandriamanitra eo anatrehanao jesosy malalako ndreto zay jesosy androany mangataka ny voninahitra ao tompo malalako eto amin'ity toerany ty jesosy malalako tianay mba hiposaka eto anatrehanay ny voninahitra ao amirapiratra aminay tompo malalako jesosy malalako aposay eto aminay ny voninahitra ao amin'izao fotoana zao tia hita zany zay tompo eo amin'ny fiainanay eny amin'ny tokantranonay any amin'ny ankohonanay any amin'ny vady aman-janakay indraindray tokonge jesosy eo na fomba fijery masonay ara na fitenin'ny vavanay na ny toe-ponay na ny fiain'ny sofonay indraindray tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tompo malalako androany zay jesosy tena tia hitan'izany voninahitra ao zany zay tia hitan'ny fahalebiazanao hiposaka eo anatrehanay tompo malalako mbola tsy miovy anao mbola manao fahagagana ianao mbola manasitany ianao jesosy eo androany jesosy ampisay aminay zany fahagagana zany ampisay zany voninahitra ao zany iretareta ato anatinay iretareta ao amponay iretareta amin'ny tsirairay jesosy indreto zay miray saina androany miray fotateraka eto anatrehanao tia hita amin'ny famirapiratanao tia hita ny voninahitra ao aseho tompo malalako aoka iseho isan'andro amin'ny fiainanay aoka iseho isan'ora amin'ny fiainanay aoka iseho isa-jekotra amin'ny fiainanay jesosy malalako mpanompo tsy mahasoa zay tompo malalako raha misy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nataonay tompo jesosy eo mbola nofo amandratoko zay jesosy androany jesosy malalako eto anatrehanao amin'ny tsy fahataterahanay apetraka eo am-pelatananao ny fahalemenay jesosy malalako jesosy eo marina loatra ny teninao tompo malalako fa ny velona de mbola misy azo atenaina ny velona de mbola misy azo atenaina tena mino zay jesosy mbola misy azo atenaina tokoa ny aminay ty vavakantsika miaraka pasteur Rivy ihany rehefa tsapanao fa miposaka aminao voninahitryandriamanitra ary tsapanao fahalemenao ny tsy fahataterahanao ndao hifona amin'ny tompontsika ndao hivaly eo anatrea amin'ny tompontsika hoe tompo mbola manana ny fahalemeko mbola manana ny tsy fahataterahako amboary volavolay tsy tiako miaina amin'io toetra io nefa ohatra ny voageja foana dia miverina amin'io foana amboary tompo volavolao fa za dia tany manga eo pelatananao mamelany eloko mamindrafo amiko tena diovo momba rehetrarehetra tsy any amin'ny saiko ny foko ny fanahako pasteur Rivo antaontsika tena atsapa tanteraka ianao raha tena mbola misy fahalemena eo aminao marina loatra ny tenin'andriamanitra any amin'ny Isaia 7:10 fa ny sofony Jehova tsy lalidalovana fa mahare ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy fa ny helikotsika no hevitra mampisaraka amin'andriamanitra amintsika ka tsy miaino izy androany zay jesosy vonina tanteraka zay analan'izany hevitrevitra zany jesosy eo mifona aminao zay jesosy mamelany heliko ianao amin'ny fomba fiteninay jesosy jesosy eo mifona aminao zay jesosy malalako diso teo anatrehanao zay nanota teo anatrehanao zay nanao zavatra tsy araka ny sitraponao zay tompo indrindra ny toe-ponay jesosy miavinavina ne zay mety aravelatsy zay mirehare zay raha mba misy miteny jesosy tenenay ihany ny marina tompo androany jesosy iverina aminao zay ipepaka eto anatrehanao zay jesosy eo mamelany heliko ianao manina loatra ny teninao any amin'ny tantara faharotoko fahafito 17 milaza manao hoe raha ny oloko zay natsora amin'ny anarako ho avy hivavaka netry tena hiala amin'ny raha tsy fataony
iaina ny an-danitra ianao, asitrana ny taniny ianao. Androany Jesosy vonona zay Jesosy androany hiala amin'ny ratsy fataonay, hiala amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, fa vonona tanteraka izay anara-tianao Jesosy eo, manahaky ny famolavolanao, manahaky ny fitarianao, manahaky ny fitantananao, manahaky izay Andriamanitra raiko ndreto izay androany atoky tanteraka anao, hiverina aminao amin'ny fomba fijery, amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fiaino. Tompo indraindray tokoa nge Jesosy na io fomba fijery masona io ary mbola mijery ndreky zao tontolo zao, mbola miaino fiteny zao tontolo zao, mbola miteniteny foana Jesosy malalako androany zay Jesosy vonona tanteraka hiverina aminao zay. Raisy zay Jesosy eo, raisy zay Jesosy eo, vonjeo zay Tompo malalako vonona tanteraka zay an'olo tena eto anatrianao, an'olo tena eto anatrianao, hitady ny famirapirantanao Jesosy eo, misaotra anao zay Tompo malalako amin'izany fahafaky izany raisaina tanteraka zay. Tonga deve ter siganisany andininy Jesosy Jesosy itia ue Jesosy irawa ue nafandi kamamai nuseja Parani Jesosy Yahweh, oh Jesosy Yahweh, Jesosy alamina faze sobefiti soratsika ny tompo zay lavaka izay eto mpamaranana dia dao mangataka ny rano Jesosy isika. Ianao rehefa manolo an'io ranao io, raha avy any amin'ny adamaseva, raha avy any amin'ny ray aman-dreninao, raha zay mandrafitra anao, le fisainanao hatramin'izay io, rehefa hovainy io, hovainy rano Jesosy, tonga olom-baovao ianao, tonga olona araka ny fon'Andriamanitra ianao. Ary amin'ny fotoana miova ny raha ao anatinao, miova hatramin'ny toetranao, ny maha-izy anao ray manontolo, ary miposaka ao aminao ny voninahitr'Andriamanitra zay tsara lavitra noho ny taloha, ary tsy misy tsy maniry an'izany isika mianakavy. Pasteur Christian no hitondra an'izay. Aorianan'izay to dia angatantsika ny herin'Andriamanitra meno antsika, manova antsika daholo zany rehetrarehetra zany. Azadino fa rehefa feno ny fanamasina ianao, miova hatramin'ny toetranao, lasa misy vokatra vaovao hita eo amin'ny fiainanao ao anatin'izany. Tsy manino ndao asandratsika ny tanantsika mba tsy ho fombafomba fotsiny le izy. Aza mieritreritra ianao hoe zany ianareo zany mihitsy ho fombafomba, fa matoa le izy hoe mangetaheta ianao dia mba miainga amin'ny tananao ohatry ny réseau na téléphone reny ihany dia miainga amin'ny tananao ohatry ny amin'ny tainina na radio, amin'ny tainina télé ohatran'izany, dia ino no apirofony ny etaetanao andraisanao zay zavatra irenao eo anatrian'ny tompo. Ndao ary angataka ny rano Jesosy sika dia angataka ny fanamasina, mangataka manokana ny ranao zay Jesosy amin'izao fotoana izao ny ranao no anavao ny ADN anay ny any anatin'ny tova rehetrarehetra ny anatina ihany Jesosy hosoloana ny ranao, ho amboarina amin'ny alalan'ny ranao, ny ranao Jesosy mitondra fiainana be dia be any anatina ihany. Anaisitra ny raha avy any amin'ny ray aman-dreninay, anaisitra ny raha avy any amin'ny razambe anay, hosoloana amin'ny raha maherinao zany Jesosy eo, satria raha tsy misy raha latsaka, tsy misy ny famelan-keloka sasao amin'ny ranao, amboary zay Jesosy amin'ny alalan'ny ranao, amboary zay Jesosy amin'ny alalan'izany ranao zany hanavatsava ny anatin'ny lalan-dranay, hanavatsava ny anatin'ny lalan-dranay zany ranao zany Jesosy eo, hanadio anay ianao, hanamboatra anay ianao, hanova ny zava misy rehetrarehetra
eo amin'ny fiainanay ianao, aty anatin'ny sainay, any anatin'ny ADN-ny anatin'ny lalandrany anatin'ny tova rehetrarehetrany, dia ho amboarina amin'ny alalan'ny raha mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mangataka anao zay fanamasinao, ianao no anova anay ho tonga olom-baovao, ianao no anova anay ho tonga olom-baovao eo anatrehanao, manaiky zay fanamasinao, idirana ho antsehatra ao anatinay ao, idirana ho antsehatra hatrany anatin'ny tova rehetrarehetra ny anatinay ihany ho amboarinao zay fanamasinao, omena ialalany ianao, omena ialalany ianao fanamasinao, hiditra antsehatra, anova anay olom-baovao araka ny voalazan'ny ateninao teo, dia ianao no manova anay, ianao no manamboatra anay, ianao no mikarakara anay, ianao no ampiasa anay tahaka ny nampiasana ho an'ny Isaia teo hoe iza no iraha, iza no irakay, dia anaiky zay no any fanamasina, fenomona ny herinao zay fanamasina no azy. Masno Milanawa Fanai Masio Milanawa Fanai Masio Milanawa. Sotra ny tompo avetranintsika ny amin'ny fotoana rehetra samy mivavaka. Mankasitraka tompo ny amin'ny fotoana rehetra ho anao ny voninahitra, ny dera, ny laza, ny saotra, fa mendrika ho anao zany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Maniry izay tompo malala mba hiposaka aminay ny voninahitra ary mba afahanay manitsy tsy mety rehetra, miala amin'ireo karazana fahalemena maro isan-karazana, midio mandrakariva eo amin'ny rahan'i Jesosy sy ny rahan'ny zanak'olo tsy misy kilema, misaotra indrindra tompo fa tsara ianao sady mpanao tsara, nao rery amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny teny ho anao teny fo izay inoko fa isy fiantraikany eo amin'ny fiainanao, hiposaka eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra, ampandalo ny fahatsarany rehetra eo aminao ny Jehova, ary tsy eo aminao ihany fa eo aminao sy ny akonanao, ary eo amin'ny tokantranonao sy eo amin'ny sehitry ny asanao tanteraka aminao ny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra miara-manao hoe tain'Andriamanitra tompo. Pero fasoavana izay ny fanesy, lalina loatra tompo ny fitiavana, ity ao misaotra anao ny foko azaka. Zany fitiavanao de tsy vorefy, pero fasoavanao izany fanesy, lalina loatra tompo ny fitiavanao, ity ao misaotra anao ny foko anjakao. Misaotra anao tompo ny fitiavanao, miteranao tompo mamindra foianao, ny fitahianao mitobaky isan'andro,
anatiny sakio Kanezo quantoka de manantenana ino ny hoaviko to eo an-tanana Isaotranao tompo no ny fitiavana Miteranao tompo pamindra foiana Ny fitahiana Mitovaky isan'andro Hiteranao isan'andro isan'andro no funzionao uniaco Feno fasuavana unifitiavana Zeno matunga ai hiterana Isaotranao tompo ny fitiavana Sana